miantso amin'ny anatanterahana ny fiaonana tampony ampiavana ny samy malagasy ny filompanorona no sady filoam-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka androany nandritra ny fankalazana ny 7 taona ny Antoko Arema tsy adinony ny fona teo anatrehan'ny vahoaka malagasy tamin'ireo tsy nety nataony. Atolotra ny fitondram-panjakana ny fehi-kevitra fanakalozan-kevitra anavaozana ny rafitra ny folalinda izay natao ny 20 sy 20 ny volana Martsa lasa teo tany amin'ny Akademia Miaramila Taontsirabe nisongadina ny fanatsarana sy ny fanavaozana ny fiarovam-pirenena manoloana ny asa fampiroroana sy ny fangalarana ny arenan-dranomasina eto Madagasikara. Timba ny 700 lalana eo atapy-tanàna Mananaravaratra, tsy misy afa-tsy ireo fiara tsy mataho-dalana sy ny moto no afaka mifamezivezy any an-toerana, fa indondra rà ho an'ny solombavambahoaka lany any an-toerana ny amerenana izany aingana. Arahinao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ireo vaovao nisongadina tato anatin'ny herinandro teo amin'ny lafiny politika, toe-karena, sosialy ary ny trangam-piarahamonina. Ny andinindin'izay avy hatrany. Ankafaliana trano tombo kilasy tongo vavy ny tsidina ny tokantranonao amin'ity alahady ariva ity manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy politika avy hatrany vaovao mahakasika ny dia ny filoham-pirenena tany ivelany mifarana an'io ny fihaonan'ny filoham-pirenena miaraka amin'ireo tompon'andraikitra vahiny manan-kaja tany ivelany. Raha ampitso amin'ny 5 ora maraina no fantatra fa hatongavany eny amin'ny serana mpiara-manidiny Vato. Andrasana araka izany eny ampahatongavany fanazavana mahakasika ireo vokatry ny fifampiresahana sy ny fihaonana nataony tany Etazonia tao Frantsa ary ny fanendrena izay ho praiminisitra Iara Itantana amin'ny bantoerana ny lafin'ny toe-karena tamin'ity dian'ny filoham-pirenena era zonary mampiana tany ivelany ity indrindra ny famerenana ny fiara-miasa amin'ireo mpamatsy vola vahiny. Fa mahakasika izay fanendrena praiminisitra izay hatrany dia solombavambahoaka miisa 520 olom-boafidy avy amin'ny Mapara no mivondrona nanao antsoavo ho an'ny filoham-pirenena androany nangatahan'izy ireo tamin'izany ny hanendrena praiminisitra faran'izay aingana. Efa nisy raha nambaran'izy ireo anarana natolotra ireo vondrona eo anivon'ny anteny miram-pirenena ka anjaran'ny filoha no manendry izay fantany fa tokony ara-iasa aminy. Jules Etienne no fantatra fa anarana tohanan'ireo solombavambahoaka ireo fanampanazavana. Araka ny zavatra misy any amin'ny faritra zany amin'izao dia tena mikaikaika tanteraka zany ny vahoaka noho ny mbola tsy misy ny gouvernementa mazava ho azy fa azo lazaina fa mikatso ny fampandehanana ny raharaham-panjakana any amin'ny faritra. Koa eto zany zahay dia manao antsoavo ary mangataka amin'ny Andriamatoa Filohan'ny Repoblika mba hanendry amin'ny fomba faran'izay aingana ny anaran'izay mety ho praiminisitra. Ny faharoa manarak'izay dia fantatsika fa araky ny lalàna dia ny solombavambahoaka no manolotra ny anaran'olona izay ho praiminisitra zay. Efa misy ny anaran'olona natolotra solombavambahoaka any aminao Andriamatoa Filoha. Koa dia eto zany zahay dia miangavy araky ny lalàna zay efa nambara teo zay dia ny solombavambahoaka zay manana ny maro anisa dia aoka mba hipetraka amin'izay ny fanendrena zay ho tokony ataonao. Tao anatin'ny fankalazana ny 7 taonan'ny Antoko Arema androany nanaovan'ny filoham-panorona no sady filoham-pirenena teo aloha antso ny amin'ny anatanterahana ny fihaonana tampony ampihavanana ny samy malagasy. Nambarany tamin'izany ihany koa fa nentina nanasoavana ny firenena ireo zava-bitany nandritry ny fotoana nahateo azy teo amin'ny fitondrana fa tsy sanatria hoentina ireharehana ny fonany kosa ireo tsy nety nataony tao anatin'izay fotoana izay fanadihadiny. Valo amin'ny 30 taona ahafahana mirotsaka amin'ny filoham-pirenena raha nambaran'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka androany. Nambaran'ity filoham-panorona ny Arema ity fa nisy ireo zava-bita nandritra ny fotoam-pitondrana izay mbola nijoro ankehitriny. Misy ihany koa anefa ireo ezaka natao hampandrosoana ny firenena saingy tsy nodimbiasin'ireo mpitondra taty aoriana amin'ny fitantanana izany. Tsy natao irerehana anefa ireny fa natao mba hanasoavana ny taranaka faramandimby. Problema amintsika eto dia tsy misy fitondrina ny fitondrana fa rehefa mba miara-doha ilay firenena dia misy misongatra, misy foana no makafahefana anterany mandala-be. Voaka tsy hisy tsony zany tompom-bavy tompolahy.
mandeha tany ka tsy maintsy lavaka amin'ny maha-olombelona rano nambariny hatrany ny fona araka izany ireo tsy nentina ataony indrindra tamin'ny vahoaka malagasy. Nisy ny diso zavatra diso nataonay tsy lafo zany. Nisy ny zavatra tsy nentina nataonay. Angatahana famindrampon'ny Andriamanitra ao aloha avy an-tampony losy mahafatana zavatra rehetra. Mipevaka mangataka ny famindrampoly zay raha misy ratsy na diso nataonay. Ary mangataka ny mahavahoaka malagasy anadino raha misy lesoka sy ratsy ratsiraka. Mbola manohina ny heviny mahakasika ny anatanterahana amin'ny fihaonana tampony ampiavana ny samy malagasy hatrany anefa ity filoha teo aloha ity. Ny manantenantenana koa zahay miaraka amin'ny retola Ferber, retola Valmana sy retola Zelo ahoana no anitsanana indray fihavanana eto amin'ny samy malagasy. Marina fa tsy masina taminy tena kanefa naizany zany aza dia tsy mbola manary gan tsy mbola gan fa mbola mihevitra fa hoe tokony izy ny fampihavanana samy malagasy tena izy eto Madagasikara. Amin'izao fotoan'izao milaza hoe andao ataony dinika malagasy samy malagasy mba tsy ho vaikoa ny any velany Madagasikara. Nambariny Didier Ratsiraka ihany koa fa tsy mitsanga menatra ny antoko tamin'ny zava-bitany sy ny fananany olomanga amin'ny firenena ny taritolona sy nanao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fanasoavana ny firenena. Fahatolotra ny fitondram-panjakana ny fehin'ny fifanankalozan-kevitra hanavaozana ny rafitry ny folo alin-dahy izay nataony faha-roapolo sy ny faha-raika amby roapolo ny volana martsa farany teo tany amin'ny akademia miaramila tao Antsirabe ny afitsy ny mpandray anjara tamin'ity andian'ny faharoa ity na izany aza maro ny tolo-kevitra nataon'ireo olo-manan-kaja tahaka ny mpitsara ny mpahalalana ny komanda ny zandarmarim-pirenena ny fiarovana ny sisin-dranomasina sy ny maro hafa n'Andriana Rajohnson. Ny votra nandritra ity dialogue de défense ity ny fanatsarana sy fanavaozana ny fiarovam-pirenena no safidiana manokana io loha hevitra io noho ny amaroan'ireo ambana tahaka ny asa fampirorona ny fangalarana ny arena an-dranomasina ohatra. Asa lehibe sy goavana no mbola miandra ny Madagasikara amin'izay resaka fiarovam-pirenena izay. Fomba ijerevana ataontsika amin'ny tenin'ny frantsay hoe piste ahafahana mandinika amin'ny fomba mitombona ny politika ampiarovana izay tokony hisy eto amintsika sy ny politika ny politique de sécurité na politika am-pilaminana. Izany zavatra izany araka ny teneniko tao hoe ny fiarovana tsy anjaran'ny miaramila rery fa anjaran'ny malagasy iray manontolo miaro ny tanana. Mivoatra trano ny atao hoe ambana. Tsy misy tsony zany le hoe défense fotsiny na hoe sécurité fotsiny. Hitanareo fa miamitombo ny asan'ny mpanao ratsy lasa misy acte de terrorisme, ny piraterie, ny fanondranana bois précieux, ny fangalarana ny arena any an-dranomasina. Samy manana ny heviny mahakasika ny lesoka tokony avaozana eo anivon'ny fiarovam-pirenena ireo nasaina anatrika ity fifanankalozan-kevitra ity. Anisan'ny nandray anjara tamin'izany ny mpitsara eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena Rakotosan Artsolavo. Ho azy dia nisian'ny fiara-miasa akaiky eo amin'ny mpitondra sy ny mpitandro ny filaminana no zava-dehibe ampiakarana ny fahampiainan'ny olona eo amin'ny sehatra ny toe-karena. Autorité civile zany na mitondra fanjakana eto amintsika raha ny zavatra hita dia hoe rehefa manomboka miakatra ny arkarena fahobe dia mipoaka ilay firenena. Ny antony matetika zany na tsy mety le tsy mifandimy zany le mpitondra fanjakana le fifampidasa pahefana zany tsy ampy na mandritra n'le fotoana hoe mahantra ny vahoaka zany mety misy teny latsaka na fomba fanao
tsy zakan'ny olona izay mivoaka rehefa manomboka mitraka ilay vahoaka. Dia izay zany mahatonga ny Madagasikara hoe rehefa miakatra ny arakaina faobe vao mipoaka ilay firenena. Le izy zany tsy moramora antsika manomboka amin'ny resaka zao resaka atao aty amin'ny tafika zao zany dia zava-dehibe hoe inona zany no zavatra miseho. Zany hoe le prise de conscience ataontsika amin'ny teny frantsay. Izay dia zava-dehibe dia hita eo rehefa avy eo inona ny fanarahana zany antsika samy olo-pirenena hoe tokony tsy hisy tsona zany zao crise politique. Raha mahita zany zao ny raha malala fa ny crise politique mampahantra amin'ny malagasy. Voaresaka koa teto ny fitsabahan'ny mpanao politika amin'ny asan'ny folo alin-dahy. Ity tranga ity izay anisan'ny mahatonga ny krizy miverimberina teto Madagasikara. Rafitra takiny ahoana no tokony avaozana amin'ny folo alin-dahy fa ny okevitra no natao ary andrasana ny fantanterahany ireny tolokevitra ireny avy amin'ny fitondram-panjakana. Izany hoe ity farany no manam-pahefana hamaritra izay azo ampiarina amin'izay tolokevitra anatsarana ny rafitra misy eo anivon'ny folo alin-dahy izay. Nahaliana ny maro ny fandraisam-pitenenana nataon'ny solotenan'ny mpanao gazety nandritra ny firesadresahana mahakasika ny fanavaozana ny rafitra eo anivon'ny folo alin-dahy. Nisongadina tamin'izany ny fifandraisan'ny mpanao gazety akaiky kokoa amin'ny folo alin-dahy mihoatra ny olo-pirenena tsotra. Hatreto mbola mijanona ho rafitra tsy azo kitiana sy tsapatsapahana na ho an'ny olo-tsotra na ho an'ny mpanao gazety ny folo alin-dahy sosikevitra. Naroson'ny mpanao gazety arak'izany sy ny fifandraisana misimisy kokoa eo amin'ny rotonta. Nandriana Rajanson Natrany. Ny fifanoherana eo amin'ny tanjon'ny asa fanaovan-gazety sy ny folo alin-dahy no sakana amin'ny famolavolana sy fanadihadiana vaovao ataon'ny mpanao gazety. Ity farany izay manadihady tranga iray ahafahana mizara izany amin'ny olo-pirenena. Ho an'ny folo alin-dahy kosa, eo aloha ny fanajana ny rafitra antanatohatra fa eo ihany koa ny tsy fahafahamteny na ny droit de réserve. Sakana amin'ny fampitambo avao izany ka antony iray nanolorana sosikevitra nandritra ny resadresaka natao tany amin'ny Akademia Miaramila hanavaozana ny rafitra eo anivon'ny folo alin-dahy. Tsy tokony hijanona ho mpampita fotsiny ny mpanao gazety fa anadihady nahaliana ny maro izay tranga izay ka betsaka no nandray fitenenana teto. Nous, journalistes, sommes vraiment des acteurs et aussi au milieu de cette relation armée-nation. La relation civile-militaire qui civile, c'est ce. D'abord, notre présence ici est représentée par le réseau de faits investigateurs de Madagascar. On ne traite pas que des faits divers, nous sommes aussi investigateurs. Donc, nous sommes toujours en quête d'informations, que ce soit au niveau de la défense, de la sécurité intérieure, du social ou dans le monde. Afaka mahazo ny fatokisan'ny vahoaka ve ny folo alin-dahy. Ny fivelarana misimisy kokoa amin'ny vahoaka no ahafahana manatanteraka izany amin'ny alalan'ny mpanao gazety izay hipetraka ho mpanelanelana no fomba aingana sy maharitra mirenana izay fatokisan'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana izay. Nisy ary ny sosikevitra naroso momba izay serasera izay. Mettre en place des stratégies pour inculquer la défense de la défense. Est-il inculqué au public la culture de la défense, par exemple, je fais de la défense sur les lignes scolaires. Je pense que l'Académie a un peu commencé cette approche-là. La semaine dernière, il y a des élèves du collège qui ont fait des visites. Multiplier aussi les visites des bases, des casernes. Multiplier les portefeuilles civils sur les archives de la défense et de la monde. Et aussi faire connaître les métiers de la défense, faire connaître les réserves militaires, et aussi la féminisation des armées. Nous proposons aussi de donner une autonomie aux services de communication, parce qu'il y a une différence entre la communication du ministre et la communication du ministère. À chaque fois, donc, la réalité est telle que le budget de fonctionnement du service de communication, ça dépend de l'humeur du ministre. Tany amin'ny Akademia Miaramila no nanararotana na ampahafantarana ny fitsanganan'ny fivondronan'ny mpanao gazety, mpitrandraka ny trangam-piarahamonina na ny réseau des faits diversiers et investigateurs de Madagascar.
ny fitsanganan'ity farany izay anatsarana ny tontolon'ny asa fanaovana gazety amin'ny fanomezana fahafaham-po ny olom-pirenena limbaovao. Andrasana ny fijeren'ny fitondram-panjakana ny hevitra narosona nandritra ny resadresaka momba ny fanavaozana ny rafitra eo anivon'ny folo alin-dahy. Vaovao avy any amin'ny faritra eo amin'ny pejy sosialy kosa no entina aminao manaraka simba nisy 100 ny lalana ao an-tampon-tanànan'ny Mananara avaratra. Tsy misy afa-tsy ireo fiara tsy mataho-dalana sy ny moto no afaka mifamezivezy ao an-toerana. Manoloan'izany tafiditra anatin'ny fandaran'asan'ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana ny fanamboarana ireo lalana ao amin'ny distrika ny Mananara avaratra ireo. Tsy maintsy mbola hitady mpiara-miombonanto kanefa izy ireo amin'ny fanatanterahana izany no tanterahana ao Malta ny Mananara avaratra ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny samboadiny ity solombavambahoaka ity. Tonga nanotrina izany lalonana izany ny filohan'ny malagasy miara-miainga azo Andriana Narivelo. Sitraka Ravony Arson no mitatitra aminao ny mahakasika izay vaovao izay. Efa 10 taona no tsy nisy fanamboarana ny lalana ao an-tampon-tanàna ny Mananara avaratra. Tsy misy vita tara ireo lalana ao amin'io distrika io. Vokatry ny rotsakora any an-toerana feno lavadavaka ny ankamaroan'ireo lalana ifamezivezena. Ahoana ny famezivezena eto Mananara? Tsisy taksi aminay eto. Dia inona izany ny andehanana? Mandeha tongotra moto. Tsisy taksi plus. Noho izay mahatratratra amin'ny 400 isany ho any ny moto lafa ao anatin'ny 2 volana raha nambara ny mpandrara iray ao toerana. Saika manana ity fitaovam-pitateran'ity avokoa arak'izany ireo mponina. Ho an'ity mpanamboatra moto ity, moto miisatra any amin'ny 20 isan'andro any no amboariny. Moto zany zavatra tena miasa amin'ny faritra Mananara ito. Mety misy 20 isan'ny moto amboarika ity isan'andro. Isan'ireo tafiditra ao anatin'ny fandaran'asa ny solombavambahoaka lany tany Mananara avaratra ny fanamboarana ny lalana ao an-tampon-tanàna. Ka ny programme koa no mikasika anazy io voalohany tsy maintsy hitady partenaire hoe izay mbo afaka hitahany hagnamboatra anazy. Dia ny fangatahako fotsiny zany amin'ny fitondram-panjakana satria Mananara dia misy distrika mba azo lazaina hoe misy vola ihany par rapport amin'ny autre district zany hoe mba mampiditra vola ihany amin'ny kitapo-bolam-panjakana Mananara. Reny fanananay reny dia mba angatahanay hoe mba hisy tombotsoa ny vahoakanay fa matetika zany hoe atao fitadiavana foana tanànanay akanatsirony dia lasa dolidoly. Mikasika an'izay fanamboaran-dalana izay ihany anomboka atsoatsy ihany koa ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny Mananara avaratra sy Soneranivongo. Lalana mirefy 420 kilometatra mampitohy Anatanambe sy Mananara no tena ratsy amin'izao fotoana izao. Efa misy fifanarahana ara-pamatsiana zany izay azontsika tamin'ny Fonds Poessin ka efa vita sonio izy io tao amin'ny renivohitry ny faritra Nalanjorovo tamin'ny volana janoary teo. Ary tsy ho ela anatin'ny fandaminana zany tsy ho ela angamba dia efa nomboka ny fanamboarana ny asa. Notanterahana tany Mananara avaratra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny samboatin'ny solombavambahoaka Sidonie Rarinirina. Tonga nanotrina izany tany an-toerana ny filohan'ny MMM Adzo Andriana Narivelo. Zamanjaza MMM io ny présidentin'ny MMM malagasy miara-miainga soin otsika jiaby regny. Ny fanoto tamin'ny fankalazana ny fetim-behivavy ity lanonana ity tamin'ny alalan'ny karnaval lehibe izay nandraisan'ireo fikambanam-behivavy ao Mananara avaratra anjara ny fotoana. Mahery indray alina ireo nisoratra anarina tamin'izany. Naharitra ora iray teo vao vita ity karnaval ity. Tamin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo kosa no namaranana ny fotoana, omby misy 12 no namahanana ireo vahiny nasaina.
Eo amin'ny pejy kolotsaina kosa indray ankalazaina ny fahatelopolo sy ny faharaiky amin'ny telopolo ny volana martsa ho avy izao ny taom-baovao malagasy. Eo amin'ny talarariasina Analakely no hanomboka ny fankalazana ny hariva ny telopolo martsa amin'ny 5 ora. Lanonana sy fanentanana ary filaharam-be mitety any Antananarivo no tanterahana amin'izany miazo ny trano koltoraly malagasy eny Kianja Ambohimankakely any an-toerana no isiany ivon'ny fankalazana. Fanampanazavana. Misy ny fifaninanana fanorona sy anasana ireo mpanao fanorona, misy ihany koa ny dia maro samihafa sy ny hirahira ka anasana itsika artista izay entanimpo ao anatin'izay fitiavan-tanindrazana izay mba hanampy sy hanohana itony lanonana mandramaraina izay atao eny amin'ny taom-baovao malagasy ity eny Kianja Ambohimankakely amin'ny 5 ora maraina. Dia isy ny fitsofandrano ho an'ny taona vaovao izay olona rehetra tonga. Lafy ny fanatanjahantena kosa indray roapolo mianadahy no hiary ny voninahim-pirenena eo amin'ny Ayad kickboxing izay atao any Cameroun ny voalohan'ny volana aprily izao. Etsy Anosy Be izy ireo no manao ny fanomanantena. Feno fahavononana ny hiary ny voninahim-pirenena ireo ekipam-pirenena malagasy ho any Cameroun eo amin'ny andiany faha-4 ny fiadiany ho tompon-daka ny Afrika. Marjona no mitatitra aminao ny mahakasika izay vaovao izay. Fantatra avokoa eo anaran'ireo roapolo mianadahy hiaro ny voninahim-pirenena amin'ny fiadina tompon-daka ny Afrika andiany faha-4 izay atao any Cameroun ny voalohan'ny volana aprily ho avy izao. Eo amin'ny latsaky ndraiky amin'ny 12 kilao ahitana ny Menavolo Sibily, eo amin'ny low kick sy ny full contact. Eo amin'ny 4-12 kilao kosa ahitana ny Severin sy Johnny eo amin'ny low kick sy ny full contact ihany koa. Eo amin'ny 7-12 kilao ahitana ny Naval sy Fazarali low kick sy full contact. Eo amin'ny 10 kilao ahitana ny Anigael sy Julien. Eo amin'ny 13 kilao ahitana ny Rababan Christophe sy Todso. Ny 17 kilao ahitana ny Jimmy Srast izay andraisan'izy ireo anjara eo amin'ny low kick sy ny full contact. Eo amin'ny 17 kilao ahitana ny Alpha eo amin'ny low kick. Eo amin'ny 17 kilao kosa ahitana ny Mahery. Izay ny makasika ny zazalara. Ny zazavavy kosa indray dia 17 kilao ahitana ny Muratina, 12 kilao ahitana ny Faratina, 12 kilao ahitana ny Fahendrena, 10 kilao Alinina Melanie, ary eo amin'ny 13 kilao izay andraisany Alida Karina Anjara. Vonina tanteraka ireto ekipam-pirenena malagasy ireto amin'izay zava-misy atrehan'izy ireo any Cameroun izay, ary medaly volamena maro no tsy maintsy miverina eto Madagasikara raha ny fanazavany izy ireo hatrany. Atao anatiny izay fampifondronana ireto ekipam-pirenena malagasy ireto dia tsy maintsy nisany koa ny fialamboly sy ny fiarahan'izy ireo tamin'ity andron'ny alahady ity. Avy eo dia niara-nisakafo tetsy Anosy Be ireto ekipam-pirenena malagasy ireto niaraka tamin'ny filohan'ny federasiona malagasy ny Ayad kickboxing. Aoriany izay any Cameroun izay dia fantatra ihany koa farany faraky amin'ny 30 volana meo avy izao dia andray anjara amin'ny ady izay atao aty amin'ny Losla Réunion isika eto Madagasikara, ary ahitana mpiatroka 9 izany. Hiditra eo amin'ireo vaovao nisongadina nandritra ny herinandro iny kosa indray isika amin'izao fotoana izao ka ny eo amin'ny lafiny politika avy hatrany anomboantsika izany arao avy hatrany ary izay. Milaza ho tia tanindrazana avokoa ny mpanao politika nefa nantazana dia tia sezany Cameroun. Inona no profilazana izany? Ny fomba rehetra atao ankehitriny hametrahana tsindry mivantana na akolaka ny tsy fanomezana ka ikendreny ny mpanao politika sasany hifezana ny fitondrana entiny ny filolan'ny bahoaka. Rehefa mivory ny mapara mandeha niketrika rehetra fa raha tsy ny olona atolony no tendrena ho prime ministre dia isy indray ny hetsika hafa ary mety afara amin'ny fanozongozonana ny toeran'ny filoham-pirenena izany. Reny mpanao gazety fa misy ny antsoina hoe plan B ankehitriny, ketrehan'ireo miaraka amin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina manakaiky raha teo ny alatsinainy hatongavan'ny filoham-pirenena sy ny herinandro ivoahan'ny anaran'ny prime ministre vaovao. Raha somary efa nilefitra ka tsy niziriziry manoloana ny tsy fanarahan-dalàna miariary nataon'ny solombavam-bahoaka tamin'ny nifidianana ny birao maharitra ny antenimera pirenena ohatra Ramatoa Kristina Razanamasoa izay voafidy tamin'ny fifidianana tsy nanara-penitra izany dia efa re ihany koa izao fa misy ireo elatra sasany ao anatin'ny mapara no tsy mankasitraka amin'ny tery vaimanta kendreny ny sasany atao amin'ny filoham-pirenena amin'ny fanendrena ny prime ministre. Etsakelan'izay ny PMP na ny vondrona ny maro anisa manohana ny filoham-pirenena
ray ihany koa fa manomboka ny vory nikatotrano izy ireo teny vato teny androany mety mbola hitoram-pitso io fivoriana io raha ny fantatra tsy nisy ny vaovaony pika ray kosa fa efa miketrika ny nahandro amin'ny volavolan-dalàna amin'ny feny fitsipy-pianatany atolotra ny anivon'ny anteny meram-pirenena ny PMP. Inona no nanosika azy ireo anao izany dia eo ny efa fanambarana ny fanekena ny fahadisoana nisy tamin'ny fifidianana no tanterahana teo anivon'ny anteny meram-pirenena ity ny pirofo. Tsy misy tsy vitan'ny fampiresahana azo atao tsara ny manitatra ny birao maharitra hoy ny filoha amin'ny anteny meram-pirenena voafidin'ny mapara sy ny GPS. Teo anefa dia saika nitombo indray ny fahadisoana ity minisitry ny fitsarana teo aloha ity satria dia efa ao anatin'ny rafitra manaraka ny lalam-panorenana isika amin'izao fotoana izao ka tsy ilaina intsony ny fampiresahana ara-politika. Anita maso aza dia saika manatanteraka fivoriana miafina avokoa ny vondrona rotonta lavitry ny maso ny mpanao gazety. Ho an'ny mapara dia tena amin'ny hôtely lehibe iray teny Anjoy tamin'ny talasalasa teo izy ireo no nanatanteraka ny fivoriana. Na izany aza ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka eo am-pelantanan'ny mpanao politika ny baolina ankehitriny dia tsy misy afa-tsy ilay vahoaka mitady ny anoko an'ny isan'andro sy milahatra fiara fitaterana maraina taondro hariva no milanja ny enta-mavesatra. Mbola miaka ny toeran'ny mpanohitra raha tsy aivina ny fitondran'ny Amiral Dider Ratsiraka tsy nahitana mpanohitra fa natanjaka tokoa ny Arema dia ireny niarahana hita ireny no ny hafarany indroa niongana. Torak'izany ihany koa ny an'ny tim izay zary tao lasa nandeha irery na dia nisy mpanohitra vitsivitsy aza ary mpanohitra tsy nahazo sehatra fa mpanohitra narany fotsiny ihany. Zara nahazo ny 2,500 tamin'ny anteny meram-pirenena dia ireny niarahana rita ireny ihany koa ny vokany. Raha nihita nandritra ny fitondrana roa ireo dia ny harem-pirenena sy ny volam-bahoaka izay tantanany aza dia nalalaka tamin'izany ny fanjakana. Ankehitriny indray na dia voafaritry ny lalam-panorenana aza ny anjara toerana lehiben'ny mpanohitra tsy mbola misy say milaza ho mpanohitra ny rehetra eny hatramin'ireo izay nitana ny laharana faharoa tamin'ny fifidianana izay filoham-pirenena. Ankilan'ny fikorontanana eo anivon'ny anteny meram-pirenena vokatry ny fampiasana ny fitsipy-pianatana izay mifeny olom-boatendry ny tetezamita. Hatreto aloha na ny antoko havana aza milaza fa mila jerena aloha ny politika mpandrosoana izay entin'ny filoha vao hita eo indray ny toerana ho raisin'izy ireo. Ny lalàna mikasika ny mpanohitra zany na hoe loi de l'opposition dia mbola tsy mazava aloha hatreto indrindra fa ho anivon'ny parlement zany anivon'ny assemblée ary fantatritsika fa ny projet de loi ny mikasika ny mpanohitra koa mbola tsy mivoaka mazava ho azy zany mbola tsy mivoaka zany règlement interne ny lalàna mifehy zany an'ireo mpanohitra. Moa ny programme mpanjakana ny programme ministériel zany ny programme gouvernement mbola tsy mipetraka eny amin'ny parlement sy ny gouvernement mbola tsy mipetraka ahoana moa ny ilazanao hoe mpanohitra ianao na tsy mpanohitra anotra inona. Raha ny zava-misy ankehitriny raha ny lalàna misy no jerena indrindra ny lalam-panorenana dia mety hitarika amin'ny famolavolana lalam-panorenana vaovao izany araka ny feo mandeha ankehitriny. Noho izany mety ho tonga amin'ny fanafoanana ny anteny meram-bijoro ankehitriny ny fandehan-draharaha izany no fahefana feno ananan'ny filoha. Rehefa foanana moa zany ny constitution normalement zany tokony miravo miaraka amin'izay koa zany ny institution izay mipetraka eo aloha fa azon'ny filoha atao ny miteny hoe noho ny nécessité absolue ny firenena zany mahita hoe tsy milamina ty constitution ty raha ty mety nahatsika ny firenena amin'izao fotoana zao fa andao hanangana assemblée constituante. Ny assemblée constituante tiako zavaina kely aloha izy io zany dia mamolavola ny constitution. Mikasika ny anteny meram-pirenena izay dia azo lazaina fa mbola tena misavorivory tanteraka ny fomba fiasa anatiny indrindra amin'ny tsy fifankazahoana noho ny tsy fifanarahany ny lalana velona. Mikasika ny anteny meram-pirenena izay dia azo lazaina fa mbola tena misavorivory tanteraka ny fomba fiasa anatiny indrindra amin'ny tsy fifankazahoana noho ny tsy fanarahana ny lalana velona tamin'ny fifidianana izay ho mpikambana eo anivon'ny birao maharitra. Repoblika no mitondra ny Madagasikara ankehitriny ary fanarenana no ilaina ka izay fototra rehetra ka manelingelina dia tokony asiana mpanavaozana avokoa. Vaovao nisongadina teo amin'ny lafiny toe-karena sy ny fiarikariana kosa indray no arahintsika manaraka dia ny mahakasika ny famokarana vary ao Betsimitantatra sy ireo îles éparses manodidina ny Madagasikara.
Lasa dobo fanjonoana na toeram-panaova biriky ny ankamaroany ireo tanimbary mirefatra any amin'ny 3 hektara ao Betsy Mitatatra. Aleon'ny Tatsama piroborobo ny fiompiana na ny fambolena vokatra hafa toy izay amokabary. Raha toka Betsy Mitatatra no mamatsy ny vary an'Antananarivo teo aloha, efa nofinofy izany sisa ankehitriny. Zara raha miantoka ny sakafon'ireo mpamboly mandavantaona ny vary avy ao Betsy Mitatatra. Tena very sasaka mihitsy zany tamin'ity ny fambolena zay zany tena ohatra hoe raha ohatra any tamin'ny taona 10 kitapo no azo tamin'ny tambary anankiray dia ny 9 kitapo. Ny antony zany dia teo amin'ilay nanetsana izy nisy rano nanetsana ara-dalàna fa nisy vaky mibarazy zany teo amin'ilay teo naniriny volana novambra. Eo nantaran'ilay vary zany dia tsisy rano maina ny tany. Eo amin'ny 20 kilao isan'olona eo ny filan'ny mponina vary eto Antananarivo renivohitra raha ny antotanisa avy any amin'ny Sirady. Tokony hamokatra vary mahery ny 20 taona eo arak'izany ireo tanimbary eto Analamanga vao aleo tena tanteraka amin'ny famatsiana vary ny eto Andrenivohitra. Antotanisa izay tsy tratra. Ho an'ity Tatsay ity izao ohatra, miantoka ny vary hohaniny mandavantaona ny vokabariny tamin'ny taompamokarina lasa teo. Eto amin'ity efitrano ity no anangona ny vokabariny. Noho izay tsy fampiany vokatra avy eto Analamanga izay, avy any amin'ireo faritra ivelana Antananarivo ireo vary miditra eto Andrenivohitra. Isan'izany ireo vary mia ao Andotapenaka. Vary na sara dia misy amin'ny firlasary. Vary bota reo zao dia misy eo amin'ny 100 eo. Dia varina collecteur ilay izy. Dia izy aha zany izy eto zao. Aha mpamandro izy avany. Andro zao izy nya eto. Andray andro ihany. Manomboka maraina dia hariva olo. Izany hoe isan'andro sa vary hafa foana no eto? Vary hafa foana no eto miovamiova. Ireo mpanangom-bokatra mamatsy ny tena nosy be no mifandimby mana vary ao Andotapenaka. Mamorona asa izany raha ny fanadihadiana natao. Eo ireo izay mitaona ireo lasaka, ao ireo mandroaka sy mangorona ny vary. Olona 13 eo no miasa eo isan'andro. Ndraika raha mampaharozory isan'andro arakaraka ny taona azy. Dia ohatry ny taona azy? Ary efatra parikilo zany anaovanay azy. Dia raha taona raisy dia efa manodidina ny 10 ka hatramin'ny 12 taona isan'andro eo ny vary mia ao Andotapenaka. Mitetina hatrany amin'ny 4 isan'andro eo arak'izany ny vola miditra amin'ireo mpiasa misana ny fanahazana ny vary. Vola izay tafiditra amin'ny masokarenan'ireo vary amidy eny an-tsena. Ahatra eo amin'ny 2 volana eo ny vanim-potoana ahazan'ireo mpamongady vary eo Andotapenaka raha ny fanadihadiana nataonay teny an-toerana. Efa tamin'ny taona 776 no nanome toromarika ho an'ny firenena Frantsay ny firenena mikambana amin'ny tokony hamerenana ireo nosy efatra ao amin'ny lakandranon'ny Mozambika dia i Europa, Bassas da India, Roando Nova sy ny nosy Glorieuse amin'ny fanjakana malagasy. Any Madagasikara ireo nosy ireo teo alohan'ny taona 570 raha ny lalàna iraisam-pirenena sy ny vizakamanana vokatra izany. Taorian'ny fanjanahantany kosa dia tsy naverin'ny Frantsay intsony izany. Mikasika ny ambonin'ny tany sy ny hita maso, maro ireo harena fantatra fa mahasarika amin'ireo nosy ireo ary isan'ny hiajiana momba ny fitantanana azy. Tononiko manokana ohatra ny Île Glorieuse dia efa misy activité touristique ary mandeha be ny plongée sous-marine any. Manarak'izay koa ireo îles éparses ireo dia toerana fitobiana biby isan-karazany. Ohatra zany eo amin'ny Roando Nova misy ilay hoe fou masqué, fou à pierre rouge, régate noire, flamand rose, misy maromaro miaraka amin'ny tortue marine. Vokatra izay dia misy ny phosphate be dia be amin'ireny toerareny, indrindra fa amin'ny Roando Nova. Tsy ireo harena ambonin'ny tany ireo anefa ny tena zava-dehibe. Ny harena an-dranomasina sy ny faritra azo trandrahina ara-toe-karena ny tena hiajiana mafy. Hatreto, tsy misy ny fanadihadiana nataon'ny firenena malagasy ahafahana mamoaka marina ny hadirin'ireo harena ireo. Ny fanadihadiana nataon'ny firenena samihafa, indrindra ny Frantsay kosa no nahafahana namaritra fa hatramin'ny 504 sy 1 miliara metatra toratelo ny petrolina sy gazy voajanahary tehirizin'ny faritra azo trandrahina ho an'ny nosy Roando Nova fotsiny.
Fantatra ihany koa anefa fa hatramin'ny 520 ny tahirin-tsolika tsy mbola voatrandraka maneran-tany no hita tsy amin'ny ilabolan-tany atsimoka isan'ny goavana amin'izany ny ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika manodidina ireo nosy kely ireo. Efa nisy ny fanomezan-dalana nomen'ny fanjakana frantsay mikasika ny fitrandrahana solitany ao amin'ny faritra roa ao amin'ny Roanne de Nova. Efa nanome alalana ihany koa i Madagasikara tamin'ny alalan'ny Omnis ao amin'ilay faritra antsoina hoe Belo Profond. Isaky ny misy ny fiovana mpitondra eto amin'ny firenena, voaresaka hatrany ny momba ireto nosy feno harena ireto. Efa hatry ny ela no nisy fifampiadiana varotra teo amin'ny firenena rotonda amin'ny fitantanana azy izany. Amin'izao fivoahan'ny filoham-pirenena any Frantsa izao andrasana ny fivoaran'izay fifampiresahana izay. Vaovao nisongadina teo amin'ny pejy sosialy kosa no entsika mamarana ity fampahalalam-baovao ity. Eo voalohany amin'izany ny resaka contravention sy ny risoriso mifanandrify amin'izany. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa ny fampidirana ireo mpampianatra FRAM ho mpiasa-panjakana. 03250 877 asindrilerony eto efa laheva lifisy efa nadaty hoe tsy mbola tena tamin'ny herinandro ranga iny tena za tena misalira ngava tena tsia zany fa zaraka tsy apototra ny za fa aloha ry sara mbo hiantso anary asondra vonjy fa asindra vonjy filatantsy avy anao madama kely Daranga le fasy mba itony tsy mba zahombona mbola andimy angaty izany izy zao saka sandimy tsy aza manao an'izany na karaha tsy efa aiza aza manao aiza ny dia hoe tsy hoe azahoana fa tsy fomba misapieza na vaisy raha mangatsikesana grava dia sombany adinareo tsy mba dia angalango fana sara zao milantsina mamety. Taratasy contravention no niangany indresaka iny. Taratasy izay efa zary tafiditra ao anatin'ireo antota taratasy tsy maintsy hita eny amin'ny mpitatitra amin'izao fotoana izao. Ho an'ny mpanao risoriso, 3,000 ariary ny vidin'ny contravention iray rehefa tsy tomombana ny taratasin'ny fiarakodia entina miasa ary iray alina ariary izany ho an'ny zotra nasionaly raha ny fanadihadiana nataonay. Noho izany, ankoatra ny mahafandoavana sazy azy amin'ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny mpamily na eo amin'ny fiara, araraotin'ny mpitatitra anafenana ny tsy fanarahan-dalàna ihany koa ity taratasy kely ny polisy ity. Samy voakasika izany na ny polisin'ny tanàna na ny polisy nasionaly. Lizy aloha zany aminay aloha hoe contravention nentina miasa satria raha mety isy contravention anao zany fa papia dia tsy maintsy mbola ahitan'ny polisy irika foana izay anasaziana anao. Raha mahita contravention izy mantsy dia tonga dia efa voasazy ty tôbily ty dia alefany fotsiny. Raha ny tokony ho izy, takalo ny fiche de contravention, omen'ny mpitandro ny filaminana, tazonina ny taratasy entin'ny mpitatitra miasa, mandra-pahandoavany ilay sazy mifandraika amin'ny fandikan-dalàna nataony. Raha ny lalàna, tsy azo saziana indroa amin'ny tsy fanarahan-dalàna iray ny mpitatitra, izany anefa tsy mahasakana ny fanomezana azy sazy fanondroany raha toka nanao tsy mety hafa ankoatran'ilay efa navoasazy azy iny. Efa tsy fanarahan-dalàna ihany koa anefa ny miasa amin'ny fiche de contravention izay tsy manan-kery afa-tsy 720 ora. Raha ny tena marina zany dia tsy azo esahana iny fiche de contravention iny. Rehefa nisotomina tamin'ny papier dia tsy ara-dalàna izy zany zay dia tokony tsy asa izy dia ao anatin'ny 720 ora izy no omena fotoana andoavana an'ilay sazy. Raha ny fanazavana azo, ireo tsy fanarahan-dalàna voasokajy ho F4 na ireo tsy ilana fanaovana tatitra an-tsoratra no azona ny fiche de contravention. Téléphone, au volant regny tsy mety regny. Nesola, surnombre. Code d'examen, code de la route, code de la route maro be. Sady nindroy zao, ohatra solopininy, zay ny saziny avy any. Tsy azo saziny mitsony zany izy. Manam-pandaovana lamany sy ny fandronana poneny iny. Satria amin'ny même jour zany tsy azo sazina mitsony. Ny fanadihadiana nataony nahafantarana fa mizara fiche de contravention mahery ny 5 isan'andro ny polisy ny fifamoivoizana iray eto an-drenivohitra. Efa zary fahazarana ho an'ny mpitatitra no mialokaloka amin'ny fampiasana ity karazany taratasy tsazy ity, endriky ny kolikoly iray izay sady mahavoasazy ny polisy mivarotra contravention no mahameloka ny mpitatitra mividy izany. Mais depuis les mois derniers, la commune d'Ambat a son CSPT dans les champs des beaux matins pour travailler
les femmes occupées de la basse-cour. Iray amin'ireo mpampianatra 5,9 karamain'ny iray aman-dreny na antsoina mahazatra hoe maître Fram eto Madagasikara ity lehilahy mpampianatra ny taona fahadimy ity. Tahaka ireo namany, mbola miandry izay fandaharana na fikarakaraina asaina ataony izy ho fanatanterahana an'ilay fampanantenana nataony filohan'ny repoblika hampidirana azy ireo ho isan'ny mpiasam-panjakana. Raha ny antotanisa 570 ny mpampianatra manerana ny nosy izy ireo. Fampanantenana ny filohan'ny repoblika tamin'ny fianianany tetsy Mahamasina ny 20 janoary lasa teo ny hoe ampidirina mpiasam-panjakana raikitra avokoa ireo maître Fram ireo rehefa nanana olana amin'ny fandoavana ny tambi-karamany hatramin'izay. Efa nikarakara ny antota taratasy mikasika izay fidirana ho mpiasam-panjakana izay ny ampahany amin'izy ireo araka ny fanadihadiana natao. Efa misy ihany koa ny komity natsangana manokana anjinika ny fandraisana azy ireo mbola tsy voafaritra kosa nefa hatreto ny hoe ahoana ny anasokajiana ireo mpampianatra Fram ireo ho raisina avokoa ve ireo mpampianatra Fram rehetra sa isy ny sivana atao ary tonga dia ho raisina mpiasa raikitra ve izy ireo sa andalo ireo tsingana maro andalovan'ny mpiasa rehetra ho raisiny fanjakana. Vaovao farany voarainy ariva teo fantatra fa nisy volamena tratra teo anivon'ny serana mpiara-manidiny Ivato izay nokasaina ahondrana tsokisoko tany ivelany. Hotaterina aminao ao anatin'ny vaovao fampahalalam-baovao raha-pitsony moa ny andindiny mahakasika izay vaovao farany voaray izay. Dia izay ihany koa tomboky lahy sy tomboky vavy no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity ariva ity. Saorana hatrany ianao niaraka taminay hatramin'ny farany mamy fotoananao indray raha ampitso amin'ny iray oro veloma tompoko.